Ankafaliana hatramin'indray tompolasy tompom-bavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alahady alina avasivy amby roapolo ny volana marsa 2024 izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina hampanajanontsika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany atem-potoana dia manambayantsara ny milaza amintsika manambahiny ny fandaharana mahery amin'ity hariva ity tsy izy izany fa zareo avy eo amin'ny taranja kickboxing izay andray lalao iraisam-pirenena amin'ny farany herinandro ho avy izao. Etontsika manomboka ny fandaharana ary amin'ity hariva ity dia ny taranja handball vaovao lehibe tokoa ny amin'ity taranja ity satria dia tafita hiatrika ny lalao afrikanina ny sokajy zazalahy sy ny sokajy zazavavy eo amin'ity taranja ity taorian'ny fanitsanana taty amin'ny faritra fahafito izay natao teto amintsika ho malazabotsy sy androany ry zareo maorisianina moa ny fanitsana tamintsika tamin'ity fety toerana andehanana any amin'ny lalao afrikanina ity. Fanadihadiana voalohany dia ny lalao an'ny sokajy lehilahy resitsika tamin'ny isa 37 zareo maorisianina teo amin'izany lalao fanitsanana izany omaly tetsy amikanja amin'ny tafona Korondrano. I Madagasikara no isolitena ny faritra fahafito any amin'ny lalao afrikanina izay atao ny 20 Jolay ka hatramin'ny 30 Jolay 2024 any Congo Brazzaville eo amin'ny taranja handball sokajy lehilahy. Totosa omaly tetsy amikanja tafona Korondrano izany lalao fanitsanana izany resin'ny Madagasikara tamin'ny isa 30 no 20 zareo maorisianina omaly sabotsy io tetsy amikanja tafona Korondrano. Niady ny lalao satria teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia ady sahala 13 ny rotota io no isa nisarahana. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny fandomiasana tanteraka ny fanafiana sy ny fitarihana nisa teny amin'ny solaitra be nanatombo teo amin'ny lafin'ny tanjaka ara-batana nefa ny malagasy tamin'ity lalao ity. Araka ny fanapahan-kevitry ny kabina ny Confédération africaine taranja handball dia Madagasikara no napetrahana ity lalao ity na dia lalao mandroso fotsiny ihany aza. Firenena roa moa no mifanandrina tamin'izany dia Madagasikara sy Maurice izay niady toerana iray andehanana ny amin'ny lalao afrikanina izay atao ny Congo Brazzaville. Toy ny efa niaina ny lalaon'ny nosady rehetra rehetra tonga tetsy amin'ny kianja amin'ny tafona Korondrano na ireo mpijery na ireo mpilalao nandritra ity fihaonan'ny Maurice Madagasikara ity. Isan'ny taranja hifaninanana tokoa mantsy ny handball any amin'ny lalaon'ny nosy atsy La Réunion.